Haleluya. Amin'ny fiarina lehibe indray no ara-palantsika rehetrarehetra paosapa daholo sika mianakavy faly indray mandroso tokantranonareo amin'ity androany ity faly indray mandroso anatin'ny telefona antsika tsiray avy any ihany koa dia manona ny fiadanany tompo amintsika tsiray avy indray androany tonga soa indray ianao tratrany sabata masiny soa indray dia iara idiran'Andriamanitra sika iara-nome voninahitra an'Andriamanitra sika anatin'ny fotoana fohy ihany tsy dia ho lava ny fotoanantsika tarelana tsy indrindra ny amin'ny fahatarana anareo izay mpazatra manaraka eto satria dia nisy zavatra izay tsy maintsy nodiniana dia tena tara dia tatsika androany efa na dia izany aza dia ninao fa andray hery ihany tsika ao anatin'izao fotoana izao ry havana malala hivavaka ity ampiandohany no nisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity sabata masina ity fa notahina indray ianao dia tonga eto androany noho an'Andriamanitra fahasoavana manokana ianao tsarovy izany ary androany ny zavatra tena lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika isaka ny sabata tahaka an'izao dia isika ho tonga eo amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia efa eo foana anjarantsika no miezaka manatratra an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany ravana manao ezaka miakatra eo amin'izany toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra izany ary anisan'ny tena lalana anankiray tena ngezy ity androany ity sabata ity dia tahaka ny lalana anankiray tena hoe hiakarantsika eo amin'izany toerana izany fomba anankiray anosehan'Andriamanitra antsika anampiana antsika ho tonga eo amin'izany toerana masina izany dia tsy nakoatra izany fa ny fanatrehan'Andriamanitra izay tsy mba ny olona rehetrarehetra no afaka ho tonga eo fa izay rehetra mitady izay rehetra mikatsaka dia afaka miaina izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Misaotra an'Andriamanitra raha mbola tonga eto ianao androany. Aleluia. Afaka tonga eo, afaka hisaotra azy indray, afaka hanatrika azy ary zava-dehibe izany ry havana malala. Tsy mba zavatry ny nofo no raisitsika eto androany fa zavatry ny fanahy. Amen.
arena miafina izay antoko ny fiainantsika ao anatin'ny zava-panahy ny havana dia tahaka an'io no mamafitsika amin'ny ara-panahy fa zavatra mahafinaritra dia izao rehefa mijinjitsika dia tsy ny ara-panahy ihany ny jinjaitsika fa mamafy amin'ny ara-panahy tsika dia mahavariana fa mijinja koa na dia nofotsika azy ianao isan'andro mivavaka io dia fantara fa tsy ny ara-panahinao rery akory narovan'Andriamanitra amin'io fa tafiditra ao anatin'izany ny ara-nofotsika ary raha mivavaka tsika androany dia manome toky anao fa ny ara-nofinao koa tena hojeren'Andriamanitra manokana no tsika hivavaka amin'izao fotoana izao ry havana malala sotranao zay Jesosy ary ity fotoana androany ity mankasitraka fa mbola omenao izao fotoana izao zay afaka hiakarana eo amin'ny fanatrehanao Jehovah-Andriamanitra hidirana eo amin'izany hevitra masina indrindra hevitra tsy natao ho anay izany hevitra masina indrindra izany Andriamanitra tena voatokana ary tena tsy navelanao nidiranay mihitsy izany tany aloha tany Jesosy satria olona masina ihany ny afaka miditra olona voatokana ihany olona tena efanao masininao manokana mihitsy Andriamanitra ny fadiny ratsy tsy afaka na dia nifandray tamin'ny olona azy izany ny olona afaka miditra ao anatin'izany hevitra masina indrindra fa esorana anao androany fa manosokafanao anay koa izany afaka hiditra ao izay dia afaka hita ny fanatrehanao tamin'izany Andriamanitra ny mpisolona be ny afaka nihita an'izany hoe rahona eo amin'izany hevitra masina indrindra izany izy rery ihany ny afaka nahita an'izany afaka niaina n'izany fa androany kosa Jehova no ny fahasoavanao dia ny tsirairay avy dia afaka miditra eo ary afaka mahita an'izany rahona afaka miaina an'izany fanatrehana amena Jesosy androany zay atoseo zay Andriamanitra hiditra eo amin'ny fanatrehana atoseo amin'ny hetaheta atoseo amin'ny fitiavana Jesosy aho atoseo ny fonay hitoetra amin'izany fanatrehanao izany Jehovah-Andriamanitra araka fitsapanay fa izany no harena tsara indrindra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra mihoatra noho ny volamena sy ny vatosoa mihoatra noho ny zavatra sarobidy sy lafividy eto amin'ity izao tontolo izao ity fa mihoatra lavitra noho izany ny fanatrehanao izay katsahanay eo fonay rehetra amin'ity androany ity Jesosy malala afaka amin'Andriamanitra izany fanatrehana Andriamanitra Mistiava
fitiavana tsy aferana fateba ovainao ao matiako atsaraina zarehetra mety momba zarehetra mety tsy avy amina efa heliana Jesosy soekire anankiray ngeza be nge ravana io fanatrihan'Andriamanitra tadiavintsika isan'andro isan'andro bebe ny olona mitady zavatra maro be eo amin'ny fiainany mba ho lavorary ny fiainany tadiavina ny vola mba ho lavorary tadiavina ny zanaka mba ho lavorary mitotototo hoe tsy seroa betsaka ny zavatra tiana ho azy mba ho lavorary ny fiainany mitady an'izany ny andaniny olona ny andro rehetra amin'ity tontolo izao ity za teteny aminao zavatra tokana tadiavina ry havana Andriamanitra tadiavina ry havana ny fanatrehan'Andriamanitra tadiavina ry havana malala fa zany fanatrehan'Andriamanitra zany nikaroka ny zava-tsoa rehetra tokony ho anao tsy vitanao zany fa vitan'Andriamanitra na iza olona eto amin'ity ambonin'ny tany ity ry havana tsy afaka hanana fiainana misy abondance misy fahafenona tanteraka izany na andany ny fotoana sy ny andro ny manontolo ny atsy-atoro mihitsy ary izy mandritry ny alina rehetra fa hikatsaka izay hafeno ny fiainany sy hampasambatra azy hahatonga azy tsy hanan-java mahory dia za teteny aminao fa tsy misy na dia olona ray azy afaka hitan'izany eto fa ny olona afaka hitan'izany hanana fiainana feno fahafenona ry havana dia ny olona manana an'Andriamanitra rery ihany satria tsy izy tsony no manao ezaka hampilamina ny fiainany fa Andriamanitra mihitsy no mitady ny fomba rehetra manao ny hetsika rehetra ny ambadika azy mba hampilamina ny fiainany zany havana tsy manan-karena tsy manan-java-mahory betsaka ny olona miteny hoe manan-karena be ihany mpanan-karena ry ihany dia rehefa miteny an'izany ianao dia volana ao anatinao vola avy hatrany ao anatin'ny sainao arenana ao anatin'ny saintsika rehefa miteny hoe manan-karena ihany fa raha miteny androany hoe tsy manan-java-mahory dia tsy vola ihany no ao anatin'izany fa ny zavatra rehetra manodidina tsisy mahory feno ny fiainako
betsaka ny olona mpanan-karena fa manana zava-mahory. Betsaka ny olona mpanam-bola manana fananana be. Fa kay hoy ny tenin'Andriamanitra mitanjaka ihany ka izy ireny. Rehefa nanana trano fiangonana tao Laodikia Jesosy rehefa hozy izy Jesosy hoe miaro fananana be ianao. Anefa tsy fantatrao hainao ilay ory malahelo, hainao ilay mitanjaka. Satria nieritreritra amin'ny fiangonana tao Laodikia fa manana ny zavatra rehetra. Haika izy ory rehefa. Ianao io manao manan-karena ianao sa tsy manana zava-mahory. Aiza ny toerana misy anao androany? Inona ny zavatra tianao hita koa androany? Te hanan-karena ianao sa tsy te hanan zava-mahory? Aiza ny toerana tianao hisy anao? Afaka misafidy ianao androany. Raha hitanao hoe za te hanan-karena, dia izao no teneniko anao, andana miasa, andana mitady vola, mifaza maraina dia mody alina, dia tadiavo izay hitanao vola sy harena. Dia mety hanan-karena ihany ianao, mety tsy hanan-karena koa. Fa raha hiteny ianao androany hoe za tsy te hanan zava-mahory, raha avy mampiony, tiako izany fiainana tsy manana zava-mahory izany, dia tokana ny lalana teneniko anao androany. Tadiavo Andriamanitra, katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tadiavo ny fanatrehan'Andriamanitra dia mba hiaina ohatrany koa ianao tsy manana zavatra mahory ianao. Tsy voafetra ny vola sy ny harena, fa na inona manodidina anao dia tsy hanan zava-mahory ianao rehefa namalala. Manomboka androany, nitory-tentsika tamin'ny herinandro hoe hazavanim-bavaka ny vavahana. Atao fiainanao Jesosy ry havana. Atao fiainanao ny filazantsara ry havana. Atao fiainanao izany mikatsaka fanatrehan'Andriamanitra ry havana. Isan'andro ny fiainanao feno hifanatrehan'Andriamanitra. Dia hitanao fa tsy hanan zava-mahory ianao. Za manokana mifidy ny tsy hanan zava-mahory aho eo amin'ny fiainako. Amen. Dia mifidy aho eo anilan'Andriamanitra. Andatsika androany. Raha titiry-tsika tena hiteny sa Jesosy ahy. Ianao ny rivotra iainako. Ianao ny fiainako Jesosy. Ianao mifehy ny fisiko. Amen. Ny amiko rehetra eo ampelam-tananao. Fehezin'Andriamanitra. Atolory ho fehezin'Andriamanitra ny fisianao ry havana. Atolory eo amin'Andriamanitra ny fiainanao. Dia tenena androany ny fiainako ianao Jesosy malala. Tsika rehetra mampitiry-tiany fotsika rehetra. Anatin'izany hitentsika androany ny fiainako ianao Jesosy. Rivotra iainako. Ilanao ahy Jesosy. Ny fiainako ho rivotra iainako. Tsy te hanan zava-mahory aho. Fantatro fa ny fananako anao ihany ahafahako miaina amin'izany. Ny fiainako rehetra. Dia mifamatotra aminao. Ilanao ahy Jesosy. Anao tsy misy fetrana. Tsy afaka iaina tsisy anao. Milanao ahy Jesosy. Ny fiainako rehetra dia mifamatotra aminao. Milanao ahy Jesosy. Anao tsy misy fetrana. Afaka ataonao ampandoliana misy izany androany. Atolory an'i Jesosy ny fiainanao. Fa fiainako ianao Jesosy. Rivotra iainako amen. Fa fiainako ianao. Feno fisiko. Fiainako ianao. Manodidina. Umeo fanahy. Rivotra iainako.
Shine come if any physical. Shine come panudina umewa laifana Nitadane manukandroja sostena rivtra yana kumitselo si fitandava kufana saneno na fitandava kufaka kan fafiano kwame dilana shine kurecha ifamacha dilana se fecha, já faca se Shai na kamo, vivo shai na tu. Shai na kamo, mi feli fisiku. Shai na kamo, paruzi Kumbewa laifana ina Rivta yenu shame Yaku Yana kena sesa Revenge physique Reka mitena hallelujah Physique Shana kano Aruzi Vina Kumbewa laifana ina hallelujah Sabi Baba kana tukachana ndetelele sasa None nisifika yeye Wate gezala tsana sasa Sim tsana pia tsana Wate tsana sasa Stava boka tsana tsana Amen Sabi tena kana tukachana None nisifika sasa Amen hallelujah Shine out trouble, they will shine out cool. Shine out trouble, means steady, physical. Shine out trouble, melody, deny, to walk, whom they ride, like fun, Naona leo na zamkiana na siface na demanda sana. Unaona hizo zamkiana na siface na demanda sana. Bade para na siface. Bade para kadula siface. Akulu face na demanda sana. Akulu na para. Hallelujah. Shine out kano, be steady, physical.
fiainanao manodivinay tuko kumewai laifana ina kumewai laifana ina kumewai laifana ina. Amen Jesus. Tsy tianao andeha baranantso ve fiainanao io? Fiainana baranantso tsisy fe androany ravana malala. Raha misy any anoloranao ifehin'ny fiainanao dia Andriamanitra anolorana azy. Be ny olona manolotra ny fiainana fehezin'ny devoly dia tena fehezin'ny devoly tokoa ry havana. Tsy meny fafana, ampahoriny, ampijaliany, hoentiny amin'izay tiany, na hitomany, na io ratsy fefarana ho potika fiainana, dia tsy rarahin'ny devoly satria feheziny. Andriamanitra indray rehefa rehefa mifehy atsika indray Andriamanitra dia izao mifanohitra tanteraka amin'izany mihitsy. Mifanohitra amin'izany satria Andriamanitra ohatran'ny mifehy nefa Andriamanitra manome fahalalana. Andriamanitra ohatran'ny mifehy nefa Andriamanitra manafaka, manome fanafahana, manome fiainana mahafinaritra. Inona moa no mifehy antsika fa tsy ny tenin'Andriamanitra raha? Omeo voninahitra ny tenin'Andriamanitra. Natao hoe manaiky ho fehezin'Andriamanitra dia manaiky manome voninahitra ny teny. Tsisy tanan'Andriamanitra ifehanao eo izany. Ino ianao mahita tanana ngeza be, ohatran'ilay amin'ny sary ireny dia hoe misy tanana ngeza be tonga dia mamihana anao dia mifehanao izany. Tsy misy izany. Fa ny mifehanao, ny tanan'Andriamanitra mifehanao dia tokana ihany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa manaiky fehezin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia izay no midika fa manaiky fehezin'Andriamanitra ny fiainanao. Arao ny tenin'Andriamanitra, omeo voninahitra ve sy lazain'Andriamanitra dia ho hitanao izany fehezin'Andriamanitra izany. Dia afaka ampitahinao. Taloha ianao fehezin'ny devoly, izao ianao fehezin'Andriamanitra dia ho hitanao. Ianao ihany dia fahita hoe hay ve zao ny atao hoe fehezinao Jehova? Tsara ianao Andriamanitra. Tsy maintsy mahita ny fahatsaraan'Andriamanitra ny olona rehetra manaiky ho fehezin'ny teniny ndriafana. Satria ny tenin'Andriamanitra tsy mifehy fotsiny, tsy mananatra fotsiny, fa tadidio fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny fikasana ry havana malala. Tianao Jesosy. Androany anao antirana akreditsika dia tao mametsika voninahitra io tenin'Andriamanitra io. Ihany tenin'Andriamanitra sika rehefa avy eo, aleloia, dia metsika voninahitra io tenin'Andriamanitra io. Amen. Tena mitsandrana ny teninao Jehova, ny teninao Andriamanitra. Mameza voninahitra ny tenin'Andriamanitra. Teninao Jehova. Izay nomena ho anay. Izay nomena anay. Diateny tsara sady mampahely, ka mampifaly ny fona. Ny teninao fonay lasatra fotona. Ny teninao adonay lasatry fotona. Ny teninao
Sotranao zay Jesosy. Misaotra ny amin'izany teninao zany Andriamanitra fa zany mampijoro anay isan'andro. Mampahery anay. Amen. Misaotra fa mbola tsy manginy ianao. Misaotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny tisapata masina ity. Misaotra ny amin'ny fotoanana eto ihany koa androany. Misaotra sady ny amin'ny teny izay mbola hoafanao anay ihany koa Jesosy. Fantatria fa hitondra hery vaovao anay indray zany amin'ny enay manao avy io. Sakafo ny folay sy ny sainay ny fananay andray ny teninao. Ihinana ny teninao Andriamanitra. Ary tsy misy aminay rehetra na dia iray aza ka hahatsapa fa mangidy ny teninao Jehovah. Fa samy hiara hiteny. Hitovy fahatsapana izay rehetrarehetra rehetra Andriamanitra. Fa mamy ao ambavanay ny teninao. Misaotra anao izay. Misaotra ny amin'ny fotoananay teto Andriamanitra. Misaotra ny amin'izay fotoana fohy na fany niaraka teto androany. Minao fanahy dia fohy aza ny fotoana Jesosy malala. Enao malala izay tokony ho ataonao andreto mpanomponao ireto. Ampelantananao ny fiainanay tsirairay avy. Enao ameno izay rehetra tsy ampy. Ampitombo ny fahasoavana ao aminay tsirairay avy enao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Anao ny voninahitra ny terany asa mandrakizay. Halleluja. Amen. Izay ny fotoanantsika teto fohy ny fotoanantsika fa amin'ny manaraka indretsika manao misimisy. Ny anankiray fiderana maranantsika ny fotoana dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra aritsika. Man'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny herinantsika mioneto mbola soneny amin'ny raha lanitra Jesosy. Halleluja. Amen. La vita in un modello sarò va a fare che tu
Halleluja. Misaotra anao zay Jesosy malala. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Mbola ahafahana indray tena hoe mivory eto indray mihaino ny afatrao manarika ny fitombavaka. Androany Jesosy malala dia mangataka aminao androany hoe tario lalana izahay. Tario lalana izahay mpanomponao hitondra izao fotoana izao. Mba ho tena ho feno tokoa, ho feno herin'Andriamanitra, mba ho feno ny fanatrehan'Andriamanitra izao fotoana na eto izao. Metezanao mba ity mpanompo tsy mahasoa, votsavava ary tsy manam-pahalalana. Fa manaiky kosa androany ho atao fitaovana hilazana ny afatrao. Io zay Jesosy ny tendretra izay voaloko ny vavako, voaka hosoranao amin'izany ranao mahery izany Jesosy. La serpillière vous épuise? Voaka ny tendretra izay holazaiko eto androany, dia ho takany ny sabatra roa lela ka hitsatoka ny ampon'ny tsirairay avy izay mandre izany. Misaotra Jesosy. Indray zay tonga eto androany mangetahetanao, indray zay tonga eto androany miandrandra anao, dia aza vera misy na dia ray ho diso anjara, ho diso fanantenana, ka hoe hiala maina hivoaka amin'izao sabata izao nefa tsy nandraina inona na inona, fa ho ka ho fenonao ny osotrao masina, ho ka ho fenonao ny herinao, ho fenonao ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy. Voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay mitenena fa voninkiana anao zay. Halleluja. Amen. Tadi zava-tsotsy nahaboky aho, tolay vehivavy nankarano, kanefa nomeny Jesosy toky aho, azony
madio manganoano feno itoko itafotafo itisizay lumenao ai famireda turianafo iza etaretany fana tsy vitsireo zay mbola makamame eo zavatso menitany kanefaremba tikuloksa isantatry ny fiainanany ankotra feno itombo itafotafo itisiny zay nomenao ai famiredareda tuniafo izany etaretany fana rinambako zay mbola mitady fiadana tsy odory orerakayanao iady ratsy mandray ani Jesu Kristi feno itombo itafotafo itisiny zay nomenao ai famiredareda tuniafo izany etaeta ny fana. Halleluja. Amin'ny fifanena lehibe indray ny arabanantsika tsirairay avy falibe misy ny tenako miona aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona. Halleluja. Izay tonga miaraka aminao eto androany dia ny teniko aminao dia zao hoe tsy fatiantoka ho anao akory izao fahatongavanao eto zao hitandrina andro sabata miaraka aminay. Halleluja. Ny sabata moa efa nomboka tamin'ny omaly hariva fa eo ampamaraparanana antsika androany nefa ity ampamaranana ny sabata dia tsy maintsy mivimbina ianao androany. Halleluja. Tsy maintsy mivimbina sakafo-panahy ianao ahafahanao re miarika ny tontolo herinandro vaovao ka dia miarabanao manokana raha androany nao vao miaraka aminay dia teteny aminay maharitatra amin'ny farany fa tsy tonga kisendrasiny tokory ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Dia arabaintsika rehetra tratra ny sabata masina dia fiadanan'ny tompo ane ho amintsika rehetra mirary soa anao sy ny ankonanao rehetra. Dia raha misy zavatra mba mety irinao dia araraoty angatao amin'Andriamanitra amin'izao eto anio zao ianao fa za matoky sy mino fa tsy mba velany ho verimaina izao fahatongavanao eto zao. Mahafaly an'Andriamanitra ke mahita antsika tonga eto razana soa Sylvie Meritsobe Anjana Lolo Malalaseny Tody Noeline Aty Zanay de Madagasikara Berta falengeto Jesosy mahitanao eto ihany Aty Zanay de Madagasikara Miriarandre Malala Marina Tiana Kodanela tena sahako miteny androany aminareo fa tena faly Jesosy mahita anareo eto. Halleluja. Hitandrina ny andro sabata tahaka izao ka dia tahiny tompo dia mahireza maharitatra amin'ny farany. Izay tena Andriamanitra vetrantsika somary taratarisika androany noho ny zavatra tsy maintsy mbola natao tsy maintsy mbola nalamina tao anatin'ny commencement anay tao hatramin'ny marainaka. Miala tsindrina aminareo izay mety efa taratara ny vao tafiditra taratara vao tonga ny fotoam-bavaka fa izay ilay fandaminana kely tamin'ity androany ka ilana tsiny indrindra. Amin'ity volana ity hitsidika ny volana marsa rapitso. Halleluja. Dia mahafinaritra be zany satria manomboka misokatra ny volana marsa aty amin'ny toerana misy anay dia manomboka fisokafan'ny fiposahan'ny masoandro. Halleluja. Ary amin'ity volana marsa ity koa nanomboka iova ny rasidiso ny lera efa lasa adiny indraindray ny dekalansika orinay kireo midika zany efa manomboka miposaka amin'ny masoandro
efa manomboka misy azavana za tena nanteneniko anareo fa rehefa le manjombona be iny andro le avy manjombona maizimaizina iny de mahavy oatra ny aty anatiko atyko ny fiainako oatra manjombonjombona fahafa zany fa za rehefa manomboka miposaka io masoandro io fa soavan'Andriamanitra mihitsy ny tena mirehatra eo amin'ny fiainako mihitsy de ao anatin'io andro tsara io de ahoana matetika ny zavatra mahafinaritra miseho fiainako tena tiako hatramin'izay naiza misy ana maizana tany Madagasikara ka io volana mars io de fisokafana vaovao atsika mianakavy fiposahany voninahitry'Andriamanitra vaovao atsika rehetrarehetra ary zava-dehibe tokoa ty volana mars ty satria amin'ny faran'ny volana mars tsika de akalaza ny Pasika 31 mars alina talata 31 mars alina no alimbavaky ny Pasika izay tanterahantsika hotandremantsika eto amin'ny fandarana andranoka izao ka androany de resaka momba an'izany tsika raha ohatra manomboka hitsatoka manomboka hiditra amin'ny volana mars zany tsika raha pitso de tena zay tsara fiomanana nge tsara fiandotsiarana zay tsara fiomanana tsara fiandohana de tsara fiafarana aleluia zay tena Andriamanitra tsika momba an'izany ao amin'ny Exodosy toko 17 nge vakitsika Exodosy toko 17 andininy fahinana sy fafito iresadresaka momba amin'ny Pasika tsika androany aleluia resaka momba amin'ny Pasika tsika satria zava-dehibe raha misy zany fety anisan'ny ngeza indrindra ao anatin'ny baiboly mbola tandremantsika eto tsy fetin'ny ratsakazo tsy fetin'ny tabernakely tsy fetin'ny voalohambolana fa ny Pasika sy ny Pentekosta de tena anisan'ny andro anankiroa amin'izao fanompoantsika an'Andriamanitra izao ary anisan'ny tenen'Andriamanitra tsarovo zao Jesosy ataovy zao fahatsiarovana de tena zava-dehibe ny fahatsiarovantsika ny Pasika. Ny Pasika zay miseviny anankiroa de fankalazana ny fivoahan'ny zanak'Israely tany Egypta de fankalazana koa ny nanoloran'i Jesosy ny ainy ho faty ho asy anao aleluia dia resaka momba an'izany tsika androany Exodosy 17 andiny fahinana sy fafito amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe avytona ny nananao mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro fafito de izy viraviravona ho an'i Jehova ny mofo tsy misy masirasira hoanina mandritry ny avytona ary tsisy eo aminao izay mofo misy masirasira ary tsisy izay masirasira koa eny aminao eny amin'ny taninao rehetra aleluia tena iresaka momba ny masirasira tsika androany masirasira zany dia endrika fampetipetenana ny hevitry ny masirasira zany de endriky ny fampetipetenana ary ny mofo de ny Pasika aleluia zany hoe raha jerena tsotra zany de zao hikatsaky tsika amin'ity taona ity fa nga misy bao manana Dubai ranabavy Marie Angela ohatry ny any Iran zao misy amintsika hoe any Iran fa zao Marie Angela tsy mahazo anao zany bomba zany mandalo amin'ny tafotranonao zany fa tsy mahakasika anao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompony sabata no hikazako an'izany amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahakasika ny trano misy anao ny bomba na ny manodidina akory ary tsy misy fiantraikany aminao mifantoha de mitaontsika hitandrina sabata aleluia eo akaikin'Andriamanitra no fa tsy lavitra kosa dia ny endrika fampetipetena ny tanotsika zany aina Dubai misy bomba nga tafiditra anaty ady Dubai sa hoe any amin'ny firenena hafa de andeha ho any ananina ary de nanafika taty hatry ny maraina jusque là iza tafika iza zany manafika any Dubai zao zako moa tsy mahay an'le resaka géopolitika tsotsy le politika misy any Androberta koa izy enjany zany fa zao na enjana ary zany tsy mahakasika anareo zany tena tokony mefa anareo za matoky an'izany tsy mahakasika anareo zany ain'Andriamanitra miaro ny tranonareo tadidinareo tany Los Angeles nisy an'lay Iran manafika anareo tareo tany Los Angeles nisy an'le may daholo ny trano de trano anankiray tsy may de fahagagany reny ho atsika fa tsy mahagaga koa reny raha
raha fantatsika misy zanak'Andriamanitra ka dia mahereza Israel manafiky an Iran sy Dubai. Zao ngery avany efa ho avy Jesosy ho levona sopotika ty zao tontolo zao ty. Ndao ioma, ndao anao Pasika. Ny tanjona zany ry havana rehefa Pasika, ny mofo de ny Pasika. Ary masirasira de fampetipetenana. Ny fampetipetenana de mety fahotana, fahazaran-dratsy, fitondratena ratsy, fahalemena. Reny rehetrarehetra reny de masirasira ireny. Aleluia. Rehefa tonga ny fotoana any amin'ny fotoana anomana Pasika Jesosy, ny Pasika farany izay nataony Jesosy teto tany de ao amin'ny Matthieu 4:20. Matthieu 4:20. Aleluia. Rehefa mba malalaka kely anao rehefa Mario Angela de mba alay vidéo kely le zavatra miseho any eo ambaravarakely eo mba rehefa azo vidéo kely de mba rehefa azo aminahako raha manana fotoana kely ianao rehefa le mandalo iny le bomba sy ny zavatra hitanao mandidy eo de alay fisady de rehefa azo amiko. Aleluia. Amen na raha tsy manahirana anao. Matthieu 4:20 tsika zao 17:20. Ny soramary de niarahan Jesosy sy ny mpianany nihinana ny Pasika. Aleluia. Naran Jesosy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira de nakeo amin'ny Jesosy ny mpianatra ny hoe aiza ny tianao amboarinay hinananao ny Pasika. Aleluia. Nanontaniana zany hoe aiza ny tianao amboarinay hinananao ny Pasika. Satria Jesosy tsy manana trano. Satria Jesosy de mivahiny any an-tranon'olona fa tsy mampandroso olona. Jesosy ke tsy nanana trano. Jesosy mivahiny any aman'olona foana. De nanontany ny mpianatra hoe aiza no asiana, aiza no tianao amboarinay ny Pasika hinananao azy. Aiza no amboarinay le mofo. Ny tian'ny mpianatra tantaniana amin'iny ngery avana de hoe aiza ato aminay. Any amin'ny Petera ve? Any amin'ny Matthieu ve? Any amin'ny Jaune ve? Any amin'ny Luka ve? Aiza? Aleluia. Zay ny tia mpianatra antaniana hoe aiza aminay eto. Sa any amin'ny Jaune ndray raha eny Jaune any amin'ny Luka. Aiza ny tianao? Na variana valy tenin Jesosy. Valy tenin Jesosy amin'ny 19:20 de tsy ao amin'izaniza aminareo. Tsy ao aminao, tsy ao aminao, tsy ao aminao, tsy ao aminao. Fa aiza ary fa maninona ny tsy ao. Zao ny tenin Jesosy. Aleluia. Makanesa ny tanàna ho any amin'ny lehilahy ka lazao amin'ny hoe hoy ny mpampianatra efa kaiky ny fotoako ko ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Pasika. Za koa mba miteny aminao efa kaiky ny fotoana. Aleluia. Efa kaiky ny fotoana. Tena nahavariana ary nandisy fanantenana amin'ny mpianatra fa tsy tany an-tranon'ny mpianatra Jesosy ny nanao tandrina Pasika riavana malala. Tany amin'olona tsy fantatry ny mpianatra kory. Tsy fantatry ny mpianatra io lehilahy io fa natorin'i Jesosy fotsiny ny tranony. Ary ny tena marina ary tsy ny tranony no natorin'i Jesosy fa famantarana anazy. Tranon'ny mpianatra mbola tsy hita. Rehefa ankehitrika ny bokin'ny Luka 4:20. Luka 4:20 andininy 9. Io tantaro ihany fa manome détail kokoa. Luka 4:20 andininy manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 13 no vakitsika androany. Luka 4:20 andininy 7 ka hatramin'ny 13 aminaran'i Jesosy. Masoramary de mitovy ihany hoe niarahan'i Jesosy nihinana ny Pasika tamin'ny mpianany. Aminaran'i Jesosy ary tonga ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira de ilay tsy maintsy hamonina ny Pasika. Ary Jesosy naniraka amin'ny Petera sy Jaune ka hoe mandehana ka amboary ny Pasika ho antsika. Ary hoy ireo taminy aiza ny tianao hanamboaranay azy. De hoy izy taminy indro na miditra ao an-tanàna nareo de isy lehilahy mitondra siny feno rano ifirena aminareo.
manara azy ao amin'ny trano zay hidirana de lazao amin'ny tompotrano hoe izao no lazainy mpampianatra aminao aiza ny efitrano iarahako mihinana ny pasika amin'ny mpianatro ary izy anao efitrano malalaka ambonindriana izay efa nasiana fipetrahana any no amboary de nandeha izy ka nahita araka izay efa nolazainy taminy de namboatra ny pasika izy. Halleloia. Misy famantarana zany ahafantarana mpianatra ato no isy ato no misy an'ilay trano izay tandremana ny pasika ndana izy fa rehefa miditra ao tanàna nareo de isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo manara azy ao amin'ny trano zay hidira de lazao amin'ny tompotrano. Halleloia. Zao zany zavatra mitrano rehefa andeha eny hiditra ny tanàna ry zareo de mahita lehilahy anankiray mitondra siny feno rano ary rehefa hitan'io de arahany mila manaraka an'io zany mila manara-dian'io zany ny mpianatra ary eo amin'ny trano zay hidirany de mila miditra koa ny mpianatra de niditra tao lehilahy mitondra siny de tena jerena tokoa rehefa tonga tao de nitenenina ty olona ty hoe mijerena ve le tompotrano tsy le lehilahy mitondra siny ny tompotrano fa lehilahy mitondra siny mitondra siny feno rano fa ny tompotrano efa miandry ao an-trano. Tsy le lehilahy mitondra siny no ampinana ny pasika, tsy le lehilahy mitondra siny no ampandroso fa ilay lehilahy tompotrano. Inona moa zany hevitra zany zavatra zany ry havana? Rehefa miteny hoe siny sika de miteny hoe rano dia misy milalao ny kanton'ny Ranabavy Rozimina. Alléluia. Averiko kely ny siny ny rano de endrika fadiovana. Matetika rehefa miteny hoe rano isika de miteny an'ilay ranonaina de miteny an'ilay loharano de io le nitodin'le vehivavy Samaritana mba meo an'izany rano zany Alleloia. Fa zay mahazo amin'io izy Jesosy tsy aketo angetaeta itsony. Jesosy vehivavy za tsy te aketo itsony ary tsy te angetaeta itsony. Io rano io de fanan'Andriamanitra io, fanahany fahamarinana io. Alleloia. Ary zao ity lehilahy tompotrano ity de anaterana siny tena feno rano. Teteny aminao aho fa io siny feno rano io no narahana. Io siny feno rano io ny famantarana. Izy tsy niteny hoe misy lehilahy manao akanjo menamena de ambaniny fotsifotsy na misy lehilahy lava tsy niresaka an'le lehilahy izy fa ny mila jerena de zao le siny feno rano. Mety nisy olona hafa angeny nifanena tamin'ny zareo fa tsy nitondra siny feno rano. Iny tsy arahana. Lehilahy daholo be dia be ny lehilahy mivoaka niditra teo amin'ny vavahady. Alleloia. Fa reny rehetra mivoaka niditra reny tsisy nitondra an'io. Jesosy raha andeha hanao pasika dia any amin'ny trano zay efa misy an'io sy zatra an'io. Alleloia. Sao ry havana malala ny trano misy an'io rano io de tsisy masirasira. Za tena miteny anao azon'ny Jesosy nataony ny tsantany Petera tany natao. Fa zao fantatra Jesosy fa na de mpianatra aza Petera misy masirasira ao. Misy mpianatra
izy mpianatra fa ao am'tranony ao misy masirasira aza tianareo fa rafozan'ny petera ige mipetraka atao aminy tsy hainareo inge zay fifandraisana atao e alleloia ozy ny ten'andriamanitra hoe arao iny lehilahy iny de zao tokony irevana tena zava-mahavariana e na rahana le lehilahy de jerena atao am'izay de avy eo am'izay a nitenenina le tompotrano io lehilahy mitondra siny io zany a de endriky ny anjely io na endriky ny fanamasina io mitondra isan'andro sy ny feno rano fanamy fahamarinana hiditra anatin'ny tokantranon'ilay tompotrano tsy le lehilahy mitondra siny ny anao pasika araka am' Jesosy fa le tompotrano le tompotrano izy efa mampiditra foana ny tokantranony manokatra ny varavarany tokantranony idira ny fanamy fahamarinana feno mitafotafo alleloia tena marina de zao tsy fantatry ny mpianatra io lehilahy io fa Jesosy mahafantatra ny lehilahy io ary io lehilahy io koa anonyme be mihitsy io lehilahy io tsy fantatra ny anarany io tsy nisy anarany io lehilahy io amin'ny baiboly na hitadinareo tsy fantatra na lehilahy avaiza io na lehilahy avaizana inona ny fiaviny izy inona ny klasiny eo amin'ny fiarahamonina inona ny firazanany sy ny sarangany tsy nisy filazanany zany fa ny zavatra ngeza be tena tonga de miariary eo amin'ny fiainany de ny trano misy efitrano malalaka alleloia izay efa vonona andraisana ny pasika io fotoana io a raha my tena marina mpianatra fa tokony manana trano vonona anaovana pasika fa mpianatra mbola mifampanena ty amiko loha sany amin'izy sao de manomany eo nefa tsisy azonareo any amin'izy am'tianao Jesosy a satria zao a mila miteny kosa anao sao de zay manomana nefa nanao tsy tonga akory azonareo ihany ozy ny petera ity lehilahy ty raha jerena ny tenin'Andriamanitra zao ny tenin'i Jesosy isy lehilahy ozy izy mitondra sy ny feno rano ifanena aminareo manarazy eo amin'ny trano zay idirana de laha zao mitompotrano hoe zao ny lazay ny mpampianatra aminao aiza ny efitrano iarahako mihinana pasika mpianatra andiny faharoambe folo tena fahagagany te andiny faharoambe folo ty ary izy a hanoranareo efitrano malalaka ambondria izay efa nasimy fipetrahana aminy no amboary ity lehilahy ty le havana malala mbola tsy tonga ny ady hevitra aiza ny pasika no atao ny azy tonga de zao velary ny tokantranony nasimy fipetrahana amin'ny efitrano malalaka vonona ny trano de lasa tokoa de nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy de namboatra amin'ny pasika sisa anao nataony alleloia zao ry havana malala petera mety efa nanomana fa na de nanomana azy petera misy condience nafahan Jesosy nitandrina pasika atao zavatra roa ny ilaina raha nandinika zay teny rehetra nolazay zay tsika dia zavatra anankiroa no hita tena misongadina ilaina mba hatateraka amin'ny pasika mofo tsy misy masirasira de sy ny feno rano inona ny misy eo aminao am'izao fotoana zao misy mofo tsisy masirasira aveo ary manahoana ny sininao androany feno ve sa tsy feno ny an'ity lehilahy ty an ity tompotrano ity tsisy mofo misy masirasira tao ary rehefa nijerena ary mpianatra tonga tao tonga de nanomana sisa de namboatra ny pasika sisa fefa vonona tao anatin'ny pasika azy ny servila sisa nataondry petera tao misy olona ohatry zany eto amin'ity tany ty misy olona ohatry zany eto amin'ity tany ty ny olona mbola miady hevitra amin'ny toerana nanaovana ny pasika ny azy efa vita ny toerana nanaovana pasika ary Jesosy nahita an'izay ary fantary Jesosy ny ao am-pony araka anteniny iza ny teny teo efa nioma ny petera fa ty lehilahy ty koa efa nioma na de tsy mpianatra azy ary mitodika amin'ny olona ohatry zany Jesosy androany mitodika amin'ny olona ohatry zany Jesosy androany
manao ahoana ny hefitranonao am'izao fotoana zao? Mba tianao ve? Mba tianao ve ry havana malala raha ao an-tranonao ny ataon'ny pasika? Mba tianao ve ry havana amin'ity pasika ity ao atokantranonao Jesosy nihinana ny pasika? Alleloia! Mba tianao ve zany? Fantatry Jesosy ty lehilahy ty ry havana. Fantatry Jesosy ny ao atokantranony. Fantatry Jesosy ny fiomanany sy ny fanomanany ny efitrano malalaka tao ambony zany. Ny efitrano malalaka zany nge no manina fotsiny amin'ny pasika. Manaona ny efitrano malalaka ao amboninao ao. Manaona ny efitrano malalaka ao ambony rianao aminao ao. Alleloia! Manisy efitrano malalaka ho an'ny filazantsara ve ianao? Efa manomana ny seza sy ny katabatra ve ianao? Alleloia! Ao ambony rianao, ety amin'ny tapany ambony daholo ny zavatra tsy fandraisantsika amin'Andriamanitra. Na ny fo na ny saina na ny tan'olona iray anankiray, tsy manana afa-tsy fo anankiray dia tanana roa dia vava anankiray ety kobideranao. Alleloia! Ety amin'ny tapany ambony daholo zany. Alleloia! Vonina ve efitrano amboninao ambony riana? Andika zany hoe malalaka zany ny esorina daholo zay tsy tokony ilaina amin'ny pasika. Adogan-terina anankiray malalaka, esorina zay tsy ilaina. Ity olona ity dia manana efitrano vonina ho amin'ny pasika fotsiny. Tsy nisy sonorisation, tsy nisy an'le CD anaovana kilalaka ao, tsy nisy clé ana tomobile sy tournevis ao, tsy nisy planche fitetehakena tao, tsy nisy brocatera kely isan-karazany tao, tsisy bisikileta, tsisy moto, tsisy nininona any ambony any, tsisy kiraro any ambony any ambany latabatra eny, tsisy an'izany any. Fa ny zavatra rehetra ny ilaina tao dia ilaina amin'ny pasika daholo. Alleloia! Efa ao ny fipetrahana, efa ao ny pasika. Ary indrindra tokantrano efa feno loharano, efa feno an'le rano, satria sino mitafotafo foana nentinao. Misy an'le loharano velona, le rano naina tsy mety ritra. Alleloia! Mikorina anatin'izany tokantrano zany. Zany tokantrano zany no tian Jesosy hitandremana amin'ny pasika ry havana rehefa pasika. Tonga antsika miresaka an'izany dia ny ety am-boalohany dia izao. Io olona io dia nahisy fiomana zany zavatra zany nge tsy vita teo anatin'ny hoe indry petera dia izy vao niazakazaka nandeha nividy seza sy ny sisa fipetrahany. Efa niomana melo izy. Avec azy tsara fiomanana, tsara fiangana dia tsara fatongavana. Androany tsika nareo ato amin'ny groupe zay maresy nitodiako. Tarabetsika vao nanomboka live androany satria nanino tsika androany? Nanala masirasira tsika tao amin'ny groupe. Alleloia! Za mino fa ny zavatra andresantsika ela be, zay zany ato amin'ny groupe zay maresy dia manana fahazarana ohatry zao ry havana. Rehefa loloha amin'ny pasika ohatry zao dia mifanazava kely. Mifanazava, mifanadio fo. Indray mety misy ohatry ny endrika fifamalinana, misy olona tsy mbola mpiaraka aminay zao androany ka naheno dia andro sabato reo mifamalimaly, tsy mifamalimaly fa mifamaly resaka, mifanazava. Amin'ena tonga antsika tarabe fa nanomboka mbola nisy fifanazavana tao, nisy fifamelan-keloka tao, nisy fifamelan-keloka tao, nisy fifampitsorana ny marina tao, nisy fifanadiovam-po tao. Satria manino? Ho avy ny pasika. Zay dia te hanao pasika tena hatrehan Jesosy ry havana malala. Ny groupe zay maresy dia te hanao te hitandrina pasika, tsy ho fahazarana fotsiny, fa pasika tena hatrehan'ilay tompony tompo sy ilay mpanjakany mpanjaka. Zany no antony ireny dia tena ny fanazava zay tao. Tena ny esorina daholo zay mety karazana loto-potsy fa petipetena masirasira latsaka tamin'ity sabata fa 20 volana febroary ity daholo. Alleloia! Zany groupe zay maresy latsaka daholo masirasira androany. Inona sisa ny fimanana ataontsika? Mampiditra an'le rano, le siny feno rano. Alleloia!
ny zavatra roa ny ilaina raha hitandrina pasikitsika mofo tsy misy masirasira dia ny sy mifeno rano manana 30 jours tsika halleloia amelalana ny sinitsika le vehivavy ngeny avana malala nanana siny ihany fa siny tsy tena vita ninina jaona toko faevatra nge vakitsika zafady jaona toko faevatra andininy fa 5:10 ola vehivavy tamin'ny tompoko moa zany rano zany mahatsaketaetana aketo atsaka itso alleloia nangatahan'le vehivavy satria fantany fa ilay mba fantatra moa fifalian'ny vehivavy ina azo azany rano zany rano avy amin'i Jesosy satria Jesosy ny teny nizaniza misotro ny rano zay meko azy dia tsy angetaheta mandrakizay fa ny rano zay meko azy dia olo rano boboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay ity lehilahy tomponyity trano ity sady tsy misy masirasira no feno ny sininy no efa manana ny fiainana mandrakizay miboboky ao anatiny ny pasika ry havana dia tena natokany Jesosy ho tandremana ho amin'ny olona miaraka amin'ny olona izay efa misy fiainana mandrakizay miboboky ao anatiny raha amin'ny andro pasika ianao tena mahatsiaro tafiditra tena manembona pasika raha ianao zany mbola nisy an'ny olona pasika amin'ny 31 hitako raha afaka na olona tsy mirarahan'izay pasika zany misy olona pasika ny andro fa tsy hitanao zany izy mieritreritanareo reny mieritreritanareo reny so dia mbola tsy miboboky ao anatinareo le loharano velona le loharano ny fiainana mandrakizay fa ity lehilahy ty na dia tsy mpianatra azy izy tsy nandehananao délivrance neraka tamin'ny petera io mpianatra tompotrano io tompotrano tsy mpianatra koa izy fa io tompotrano io nge tsy nandeha neraka tamin'ny petera nandehananao ino ty sy nanao délivrance io nge tsy niaraka tamin'ny petera nandeha nanao nanasitrana marary sy boina diomboky fa io nanamboatra ny efitrano tao ambony dia niomana ho amin'ny pasika niomana tamin'ny fahadiovana ary le sy ny feno rano sady sotrony ny sasaly miboboky ao anatiny voadiro ahateo izy halleloia tena voasongy raha mampianatra iny tsisy tamin'ny mpianatra nanana condition afahan'i Jesosy mitandrina pasika ao an-trano nateray azy tsy nisy amin'ny mpianatra 12 olona ny ambadika tsy fantatry mpianatra aika ihany ambadika any misy olona any matahotra an'Andriamanitra aika ihany ambadimbadika any misy olona miasa mangina halleloia aika izy teo efa nanao Jesosy rera nahitan'io ny mpianatra tsy nahitan'io ny fokon'olona tsy nahitan'io sery fokotany tsy nahitan'io président république tsy nahitan'io patron tsy nahitan'io tsy olana raha teo zany na mahita na tsy mahita fa ny tena ilaina mahita an'izany dia Jesosy ary tena hitan'i Jesosy halleloia tena hitan'i Jesosy ry havana amen ndanao izy fa aotsika nanao azy mijerena tokoa ary rabaky teny vonona le olona vonona venao androany dia tena aminao androany hoe aza tao ambany zavatra ny fitandremanao amin'ny pasika tena mangata mihitsy ianao amin'ity taon'ity amin'ity manomboka eto mba ho isan'ny olona afaka hitandrina halleloia an'izany pasika izany amin'ny fahadiova-po ty anao Jesosy mofo tsy misy masirasira tsy ampy anefa izay fotsiny raha mofo tsisy masirasira fotsiny zany no entinao dia mbola tsy tanteraka ny condition fa tsy maintsy eo koa ny siny feno rano halleloia tsara ianao tsy misy masirasira tsy voapetipeti-nota fa tena tsara indrindra sady tsy voapetipeti-nota ianao tsisy masirasira ianao fa ny voaram-panahinao koa feno halleloia miboboky ao anatinao le fiainana mandrakizay misy fotoantsika mandalo ady misy fotoantsika mitolona olana
fa reny vesatra rehetrarehetra ny zava-poana reny. Alleloia. Misy ten'Andriamanitra anankiray saika izy ty moa no leka toriko androany saingy fanojo amin'ny torotenin'ny olona zay toroteny amin'ny herinandro io de miova fa ty misy teny anankiray fotsiny zay tompony ty toroteny ty zany amin'ny herinandro aza mieritreritra aza manafa tory an'io nareo fa tsy hoe voateny keto androany de aza tonona ntsony. Salamo fa etera amin'ny fitopolo andin'ny faina amby-roapolo. Na de levina aza ny nofoko sy ny foko de mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrak'izay Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Misy fotoana tsy mety ny ataontsika. Misy fotoana tsika tratran'ny olana problème isan-karazany ny asa sy ny sisa. Fa ny ty mpanompon'Andriamanitra teny na de levina aza ny nofoko sy ny foko izy ny tsy problème na levina aza ny nofoko sy ny foko. Tsy problème na mandalo ady aza. Tsy problème na mikorotana aza ny asako. Fa tsy avelako makidikitika ny ranoko, ny siny feno ranoko zany, ary tsy avelako ampisy masirasira miditra amin'ny tokantrano. Ny zava-dehibe amiko de zao. Alleluia. Ny ady mandalo, mety isy ny ady. Fa ahoana moa ny afarako? 73 Salamo 73 le izy teo zafady 73:26. Ahoana moa ny afarako? Raha efa tsy mety ny asako, efa sahirana amin'ny fiainana, fa mbola tsy hitandrina pasika koa. Ny an'ity lehilahy ty de zao ny efitrano ambony ny asa natao malalaka. Tsy fantatra zay fari-piainany fa ny zavatra nafinaritra ny condition rehetrarehetra tsy nisy nahita ny endriky ny tranony tao. Tsy fantatry olo io na maranitra na manan-karena fa ny hitan'i Jesosy tao de zao voavory ny condition rehetra fa mitandrina pasika ao Jesosy sady tsisy mofo sady tsisy masirasira ny mofo ao no misy an'ilay loharano velona feno mitsy ny azony siny ao tsika ny tandrina pasika. Matika fa voarenao ny hafatra. Ndio tsika le hira teo de hivavaka tsika amarana ny fotoana sady. Alleluia. Nitsojovana manokana nareo zay mbola any amin'ny ino de izy ty any amin'ny adiny roa mialana eny leranareo de tara fanomboana ary tsika de tsy tara famaranana akory tsika fa tsy maintsy jerentsika tsara fotoana mino koa fa voaray daholo ny zavatra rehetra. Mino fa efa renareo sy voarenareo ny zava-dehibe tao anatin'izay tontolo zay. Anao averisika le hira tamin'ny voalohany teo de zao ny angatahanao androany. Jesosy esorony masirasira ela. De zao koa Jesosy fenoy tompo lay siny zay nomenao fa na fahamarinana ataovy miditra be dehibe eo amin'ny fiainana. Ao an-tranonao Jesosy hitandrina pasika. Ty pasika ty zany tena pasiky ny tena torotoro fo ianao, voakasika ny fonao satria tena ahatsapahanao mihitsy hoe pasika feno fanatrehan'Andriamanitra. Reo ny condition ilaina, mofo tsisy masirasira de siny feno rano de ho tahin'ny tompony isika. Rivavaka tsika aoriana tery ty mahereza daholo. Mitady zava-tsotsy nahaboky aho, tolay vehivavy nankarano, kanefa nomeny Jesosy tokoa azony madio manganoano, feno itoko itafotafo ikisiny zay nomenao ay fa miredareda toniafo iza etaretany fana tsy vitsireo zay mbola makamame eo zavatso menitany kanefa remba tiako loatra isantatry ny fiainanany ankoatra feno itompo itafotafo ikisiny zay nomenao ay fa mire
afo izany etaretany fana ry namako zay mbola mitady sy adana tsy odory oreraka ianao iady raha tsy mandray ani Jesu Kristy feno i tompo itafotafo itisiny zay nomenao ay fa miredareda toniafo izany etareta ny fana. Halleluja. Misaotra anao zay Jesosy malala amin'ity fotoanandroany ity izay nitahinao anay ka vita tetondray ny fitombavaka ary voatory tetondray ny teninao Jesosy. Misaotra betsaka indrindra Jesosy malala satria nampianatra anay indray anao androany mba hiomananay. Halleluja. Hitandremana ny Pasika Jesosy malala. Eny tena tetandrona Pasika izay. Eny tena mangetaeta Pasika tena feno fanatrehanao zay Jesosy. Androany Jesosy tena ampimananao mialoza irahoara fanainao masina irao ny anjelinao hitondra sino mitafotafo feno mitafotafo hiditra ny tokantranonay isanandro fa ino tokoa ny atonga anay ho fitaratra ho an'ny mino ka dia na ny mpianatra ry anaradian'iny lehilahy mitondra siny iny hiditra anatin'ny tokantranonay. Irao ny fanainao masina ampianatra anay isanandro. Irao ny fanainao masina ampianatra anay mba hialana amin'ny ampiala ny masirasira ety amin'ny mofo izay Pasika ho tandremanay. Meo anay ny toe-po, meo anay ny toe-panaraka an'Andriamanitra ahafahanay miatrika makalaza n'izany Pasika zany amin'ny fahamasinana sy amin'ny fanatrehanao amin'ny fotoritory sy mangorakoraka ary tena hoe ho feno zany fanatrehanao zany sy ny herinao izay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malala. Misaotra satria fantatra fa tsy manaveranao andalindalo fosiny eto aminay zany teny zany fa fantatra fa ianao misy ny ampatsiahanay an'izany mbola manana ray volana zay io manana Jesosy dia irao ny anjelinao irao ny fanainao masina ilay lehilahy mitondra siny feno rano mitafotafo hiditra isanandro eto anatin'ny tokantranonay dia hitondra haim-panahy hitondra afo mirehatra ty anatinay isanandro amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy fakataovana azy amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy tompo zavatana angatahako zany zavena misy verimaina zany teny zany fa oka mba tena hoe amoa avy zato eny avokoa ty anatinay dia oloha rano velona iboboky aty anatinay ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavaka raha nabavitsika mihaja amin'izao fotoana izao dia raha nabavitsika mamina anarakaraka azy Halleluja. Makasitaka ny fitenena afaka Andriamanitra ray Kaslavra indray ny fotoanandroany Jesosy mbola afaka nandreny teny izay nitorian'ny mpanomponao. Misaotra Jesosy ny amin'ny tenina izay manomana anay ho vonona tanteraka hiatrika an'izany Pasika zany Jesosy tena omeo anay Jesosy ilay hera mba ahafahanay avory ny condition rehetra ahafahanay miray latabatra aminao ahafahanay miara-mihinana aminao ao amin'ilay efitrano izay efa natokana ho voatokana ahafahanay afaka hitandrina aminao ny Pasika. Diovy ny fonay Jesosy mba hiala aty anatinay ireo masirasira mba hiala aty anatinay ireo faharatsiana sy fahazaran-dratsy ka tonga anay ho siny feno rano tena ho feno mitafotafo hitopasany ny fahasoavana ny fanahinao ny fahamarinana Jesosy ahafahanay tena hitoetra hiaraka aminao amin'izany efitrano zany Jesosy izay rehetra tsy nambolenao ety aminay dia hongory Jesosy
tena amboary mihitsy zay Jesosy tena hanomana an'izany tena anao an'izany pasika izany ho zava-dehibe ahafahanay tena hoe ho tafiditra ao anatin'ny condition zay takianao ety aminay Jesosy mba ahafahanay miatrika pasika amin'ny fiadanam-po pasika amin'ny fifaliana Jesosy malalo isaoranay anao izany teny nampitondra mampanokonao izany teny tena sy mihaja ny voninahitra Jesosy natolika anao Alleluia amen. No mpanotsika raha nabavintsika linara sanatry tsapaka raha nabavintsika mali vavaka amin'izao fotoana. Makasitraka pasitera nanome fitenenana dia hiaraka hivavaka isika. Jehovah malala tena hoe misotra anao lehibe dia lehibe izay tompo malala amin'izany tombony tena hoe omenao anay izany mbola atoronao anay hoe inona ny condition ahafahana tena hoe miravoravo amin'ny pasika miaraka aminao nampahafantarinao anay mahazava tsara Jesosy fa mila alana ety aminay le masirasira ela rehetrarehetra izay rehetra faharatsiana izay rehetra fahazaran-dratsy mbola hitoeranay sy iainanay Jesosy tianao diovinay izany ho afaka aminay izany toetra izany mba ahafahanay miaraka mifaly aminao eo ihany koa le rano velona izay takianao Jesosy malalo tena hoe izany ray volana izany tena sady mety ho lava be izany nefa mety ho vetivety tonga izany manana fotoan'izay iomanana tena hoe iomanana dia ampiosa Jesosy atateraka an'izany ampiosa tena ho vonona tokoa satria te handray anao izay te hifaly aminao hiravoravo aminao amin'ny vanandro lehibe io Jesosy dia tena hoe angatany aminao izay tsirairay avy reto mihitsy omeo anay ny fanahy mahery ahafahanay manohatra ny ratsy rehetrarehetra Jesosy ahafahanay manala izay toetra ratsy rehetrarehetra izay mba ahafahanay tena mifaly satria zava-dehibe tokoa izany pasika izany Jesosy indray mandeha isan-taona ihany izany pasika izany ary tena hoe fety lehibe tsy fety fotsiny fa tena hoe fionana aminao lehibe izany Jesosy malalo tsy ataony ambany zavatra izany antso-pitiavanao izany fanasanao lehibe izany dia ampiosa tsirairay avy tonga teto tena hoe atateraka an'izany tokoa Jesosy dia hiara hifaly izay iainany no hidioka an'izany fifaliana izany Jesosy satria homaninao anay ny izany fotoana izany dia anjaranay no misafidy nandray tanana an'izany dia vonin'izay Jesosy avonina ny analany rehetrarehetra tena hoe atateraka ny condition tadiavinao anay dia misaotra Jesosy malalo dia ny voninahitra teo anao ny fisandrasana teo anao mandrakizay tompo malalo Alleluia amen. Alleluia. Makasitraka indrindranareo mirahavavy tamin'izany vavaka mamy be izany dia Andriamanitra manankiray pasoavana anie amaly fitianareo dia mitombositra tombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Tapitra ny fandarantsika amin'ny hoe fidianana iray farany tsika manantsika ny fotoana mino fa nakasika anao sy atonga anao hiomanao amin'ny pasika izany toriteny izany dia mbola sika amin'irao anazy Jesosy ka tahiny tompo velena soamantsarika dia honetitsika amin'ny alatsinainy amin'ny sivy ora sasany alina anatin'ny vavaka fiambenana manavatonga izay dia mandeha ny akiradio mbola mandeha foana dia misy toriteny isaky ny adiny telo mandeha andro amanalina ny akiradio misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina tsy mety ahiny tompo daholo dia tihetiny mamarana antsika ny fotoana dia eny anie mba hiredareda tokoa ny fitiavanao an'Andriamanitra hiredareda ianao ao anatin'izao fiomananao amin'ny pasika izao mandra-piavin'i Jesosy ataontsika tety mba hamarana antsika ny fotoana mianao finaritra daholo dia tahiny tompo ao bonne semaine daholo. Jesus no Misha Mandu Rawana Tino Ramila no sis Watani Batisa Funny Fana Yela Moon under no way Mawashing up the sign Me too Rawan Drama for Jesus season Jesus,
Isen'ny Jesosy anao, izy no maripana sy tapanao, azy ny fanjakane, tonga ny fagagana, mafanafana, mafanafana, mirehetra daholo zay rehetra nalovanao, fonao anatin'ny afonyafo ao anatin'ny fonao, tsisy fisalasalana, mijoro dia mandehana, omeny fahefana, omeny fahefana, omeny fahefana. Ajan'izay ny fote, mirehetra ny olofe, mirehetareta, mirehetareta, eny lazanjany, atrany amin'ny farantany, mirehetareta, mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, Jesosy nanao batisa mirehetra, mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, amin'ny azy sy ny fanahy ajan'izay manfote, mirehetra ny ongalofe, mirehetareta, dia mirehetareta, feno hoe milazanjany, hatrany amin'ny farantany, mirehetareta, dia mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, Jesosy nanao batisa mirehetra, mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, amin'ny azy sy ny fanahy amin'ny afo amin'ny afo watao ny batisa, watao ny batisa, mirehetareta, 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 ajan'izay manfote, mirehetra ny ongalofe, mirehetareta, mirehetareta, feno hoe milazanjany, hatrany amin'ny farantany, mirehetareta, mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, Jesosy nanao batisa mirehetra, mirehetareta, mirehetra, mirehetareta, amin'ny azy sy ny fanahy ajan'izay manfote, mirehetra ny ongalofe, mirehetareta, dia mirehetareta, feno hoe milazanjany, hatrany amin'ny farantany, mirehetareta,